Salama daholo. Tonga sindray eto amin'ny page Kekebe Vara sy ny chaîne YouTube Kekebe Vara. Raha zao mihitsy ianao vao manaraka anahy dia kekeny anarako a. Dia afaka ianao subscribe ny chaîne YouTube sy ny manaraka ny page Facebook Kekebe Vara. Ny zavatra zaraintsika eto amin'ny page dia torohevitra, business ary ny fahamanjana rehetrarehetra mikasika amin'ny volo sy ny tarehy. Maro nefa vita any alohan'ny vidéo ka afaka jerenareo na tsy mikasika amin'ny volo sy tarehy ary fa ohatran'ny fanalana volovolo zao ohatra dia efa natao ka afaka jerenareo any ambany any raha ohatra ka hoe misy mahaliana anareo ny mikasika an'izay. Raha misy ihany koa zavatra tianareo ataoko vidéo dia afaka manao commentaire ianareo ao ambany manaova vidéo momba an'izao. Fa androantsika dia hiresaka lohahevitra anankiray dia momba ny business na business. Inona moa mahatonga ahy hiresaka an'izay lohahevitra izay satria tena zavatra lehibe izay tonga saina mihitsy ary tsapako teto amin'ny fiainako tato anatin'ny 2 taona zay nanokatra ny masom-panahiko sy ny saiko zany dia mba tiako zaraina aminareo satria tsara tokoa le izy.